Iverenantsika kosa ny fanabeazana raha toa ka vitan'ny zoma lasa teo ny fanadinam-panjakana baccalauréat nanomboka androany noho nikatroka ny tsara izany kopim-panadinana izany ireo mpampianatra efa nrofantenina ho amin'ny izany eny amin'ny université ny Ankatso no anatanterahana ny fitsarana ireo kopim-panadinana ireo. Nanomboka ny asa tao anaty efitrano medy ny alatsinainy ireo mpampianatra misa 500 misahana ny fitsarana ireo taratasy-panadinana baccalauréat taona 2024. Eny amin'ny université Anambotsaina ny fobehen'ny fitsarana fanadinana ho Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Tsara marina aloha alohan'ny marinan'izay fa ny kopia rehetra na tany amin'ny teknika zany na ny enseignement général avy any amin'ny périphérie satria tsy ny tanà ville ihany io tsarainy io fa hatrany périphérie tanà ohatra zany teneniko zany hoe na hatrany Mandoto, Betavo, Anjozorobe, Akazobe, Atsirabe reny ny kopia zany dia efa tonga tamin'ny somariva daholo aloha dia efa voaomana zany ny préparation reny kopia reny izay omenan'ny correcteur nanomboka tamin'ny ray. Nisy ny réunion niarahana tamin'ireo correcteur ireo izay nitarihan'ny président l'université Antananarivo. Marina etona fa ny totalin'ny correcteur zany dia miisa eo amin'ny 1500 io ny teknika sy ny général. Io indray ny fandrindrahan'ny ny correcteur dia efa misy rindran-danina arahany hoe par matière aloha alohan'ny any correction dia tsy maintsy misy ny atao hoe commission d'entente entre les correcteurs mba hitovy zany le fomba fitsarany correcteur. Sisy correction afaka manomboka zany raha tsy efa nandalo commission d'entente. Amin'ny 3 septambra ho avy izao no tokony ho vita ny fitsarana ireo taratasy-panadinana araka ny nambaran'ny talian'ny office du bac Andriamatoa Rakotoarison Olivier. Manomboka kosa ny asa fanontana, ny fanasivanana ireo ho taratasy-panadinana, ny firaketanareo noty amin'ny alalan'ny fitaovana informatika. Amin'ny 4 septambra no any kosa ny famoahana ofisialin'ny valim-panadinana baccalauréat taona 2024.